Gas Titan Taragas. Ratra tokatrano. Tantara nosoratany Rajaonansoa Jean Flavien. reto avy no anomeaina ny tantara. Naljao Sinaizy Fahendrena Raherinambinina. Miaraka tamin'ny Angola Pity, Iaina Tantely, Elina Sandra ary Fahasoavana. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby Nanatontosi Rotsy Fitiavana. Aingana fefa ho avy eo izay iny tolozana modikodina fotsiny ka misalasala hoe tena vonoina mihitsy ve fa tsy kafiana fotsiny so dia fa lasa lavitra loatra indray ary mama. otry finina koa ty mampiova hevitra anao tampoka teo e tady dio fa zao ihany no vahaolana nakanana ferahantsiry amin'ny kalaratsiny toko ty resaka efa vitany amin'izany Fa maninona nefa raha ny akanjo na ny taratasy ilaina amin'izany soratra izany fotsiny sy mbainy asoloana daholo izany ry kalakely tya ka za tsy samy mamono olona izany ka tsy hanaraka anao amin'izany afa miala tsiny. naninona koa ry miteraka olona tsisy azon-damosina ohatrany tony e ny lahy azonody tsy mahalala an'izay tokony ataony ny vavy koa ty marivo salosana tsy mato-tsaina Dia aleo ny tananao manao azy raha tena vonona amin'izany ianao ka aleo za hiandry varavarana. eto ty mitsy anaovako azy e ny andray ty efa tongotra mbiandakana ka tsy memotra izany tsony tsy voamaly akory ny namolavolaiko ny fanapozinana an'iny tsy avelako andalo fotsiny izao fotoana tsy maheto azy izao Ary aingana fa mety fiverina izy izay raha itsy reza moa ny tonga tampoka vao maika aloza. Gas Titan Taragas. Vita ihany koa moa mariazy tsika Hitako ka mety aminao ihany ve hono le hoe lasa havako sa vena mifahitanao ny havako moa izany no tiako tenany Tena fanontaniana ve izany sa fanatsafana fotsiny ihany fantatrao tsara mantsy fa tsy nifantoka tamin'ny zavatra ohatr' izany rehefa ty ahy ianao dia ampy azy tiako ahatsapa fotsiny ianao hoe tena efa nampiresintsika ny fianakaviako sy ny anao ka hoe tsy ireritsony ianao manomboka izao misaotra raha afako aza manahy ianao fa anao izay afako ahy ifandraisana tsara amin'ny havanao rehetra ny havantsika moa izany no marimarina kokoa na dia izay indray le firengo miantona kely horena ny zavatra rehetra fa misy olana angay dia mbola misy apatsy ahivoko anao ihany ve ny tsy fitiavan-dray aman-dreninao ahy fo nanomboka ny fanadala angetsika dia efa izany ny zavatra nisy eny marina ny anao nefa manatena hoe iova hevitra ihany zareo rehefa hitany hoe tsy namialako raha tsy lasa vadiko ianao dia ahoana nefa raha ianao no atao nova hevitra ka matoka izy ianao fa tsisy ninina velako anaova ny fitiavako anao izany dia ianao anefa indraindray miserana ao an-tsaiko ihany ny fisalasalana fa miry tsy fotoana sentosentosony izao ka aza velanimba vola tanteritsika ny ayasy ny fisalasalana eny ary ezaka ny tsy fantoka amin'izany araka ny lazaiko teo hoe ampy any fitiavanao fa tiako fantarina ihany na izany aza hoe inona no mahatonga anao hisalasala izao no fitatra tsikelikely ao an-tsainao izay hevitra izay hitako fotsiny hoe tsy dia mety ny resantsika monina amin'ry zareo hoe na ny fomba nanerenanao ankolaka hipetraka amin'ny otrano aza dia tsy tiako noho ianao fotsiny hoe no antony nampandeferako ny hevitra ao fa hitady fomba ialana ainganao raha izay no mampananao izany misaotra kia tiako loatra ange ianao vao tiaviko amin'ny foky rehetra ianao mandra-pahafatiko izany ho izy io za koa nge ty ianao hitiavako anao hatrany vavoniko mihitsy aza angamba miomana ary fa ho avy amin'ny angady sy ny arona raha manany any eo ianao mifona hoe alefa anao matotra be azakepokobona ohatr' izany ka marina Gas Titan Taragas. mbola tsy vita foana ve ny lamba ary kala zaninina ay ve mamy
Efa manakobana sisa ka. Ay, banaingana ara dia ndana diodiovy ny vatana fa dia tena misavorita koatran'ireny mpatory atsen'ireny mihitsy. Kivy ara izany vadinao. Kivy ara izany amin'ny toerany tsiry mijery an'ity avo rehetra anao ity ka. Nga kosa mora mama dia ohatran'izao foana ny paoziko tsy afaka ny anarama olona anasany lambanay fotsiny dia tsy maintsy izany miosina ohatran'izao. Izany anakarama olona ahoana koa moa e. Fa nga mitetiky ny hataveziny zanako ohatran'ny kisoa ato fotsiny ty ianao. Mbola hoela nga tsy ery vao ho tonga eo. Atony firy indray ary le raha matoa tia voiala eto. Farafaratsy ny mba tonga iny tsy mamonjy amin'izao ka. Ratsy soavazy ve moa hiavinavina amin'ndrafozana ohatran'izao e. Anontaniana dia mangezaiza ohatran'ny zaza mangery alina fotsiny fa tsy miteny tsy mivolana. Oay, azafady fa lasa tampoka ny saiko dia tsy henoko ny fanontanianao. Ese, hita mihitsy fa tsy mahandro ny andehanako fotsiny tsotro izao dia manao be marenina e. Lasa saina. Sa efa matory andro koa ankehitriny. Miala tsiny fa adinoko hatramin'ny anontany atondianao tokoa. Na ny arahaba koa aza moa tsy vitantsika dia efa izao ny vadika ny resakako. Hitady anjanako ny atondiako raha tiana ho fantatry. Ay. Hatreo ihany fa tsy mila manazava aminao ny andinindinina. Tsy hitako ihany koa izay tokony arabako anao e. Olona tsy manaja anavy. Oviana tsy nanaja anareo moa sy mama. Saingy tsy mahatsikaritra an'izany fanompotompoko anao izany Tsamba ny fankalana loatra tsy inona ny masonao. Manontany tena ihany indraindray hoe fa dia ina loatra reny raha tsy nataoko anao e. Izany raha tianao ho fantatra nanodikidonanao ny lohanjanako animba taranaka aminao dia efa ratsy nataonao tampoka ka aoka zava. Izany e, tsy vehivavy ohatranao izao mihitsy ny tokony hovinantoko olona mba tsotra volo, tsara tarehy, fotsy fihodirana, ohatran'ny zanako ihany e. Fa dia asa mihitsy na ny tapiny iny na ny voamasony. Sa azonody kosa angamba? Saotra Andriamanitra fa ny vavako ianao. Iny ny tsiry tadiavinao. Izay fa aleo noho ny asako e. Saika handroso kafe mafana ihany fa ny fahasainao ny tonga loko. Manao mama. Ary inona sady mampafana ny resaka nareo mianaka eto? Ampandrosoy an-trano aloha ty reninao efa antitra e. Raha ny sasany ny andrasana dia anireto ny varisiko. Dia ahoana, salama ve ny zanako e. Gasty Tantaragasy. Dia sahalala amin'izay kiny ny anako isan'andro nandritra an'izay 3 taona ny fahadiana izay tsy te hanome tsiny antsiry any nefa tsapako hoe tsisy nandevitra loatra amin'ny ray aman-dreniny izy. Mampifamaly any matetika mihitsy ny fiarovany andro indraindray. Andraiky mampalahelo anaky mahazo andry izany ka. Fa iza zany ny tena hoe tsy tia andry aho hoe le rangahy sa le ramatoa? Samy tsy tia daholo kiry zareo zany. Fa le reny ny tena hoe mankahala fatratra mihitsy. Dia resaka fihodirana sy ny sisa ohatr'izany kosa ve kino antony Izay aloha ny famerimberiny amiko isaky ny mifandona izay e. Fa izany etrehitra hoe nisy vehivavy efa saika nomeny antsiry mihitsy angamba. Tsy maintsy ho tsara sy nanam-bola vehivavy io. Ary ahoana kino ny fandraisan'ny zanakareo? Raha tiany mantsy ny zanany dia tokony ho tiany koa zavikeliny. Ninona tsy fitiavany indray moa mazava ho azy? Indry marina ki. Indray mandeha teo am-piterahako no mba nahitany masony an'io. Efa ho herintaona ihany izy ity fa tsy mbola nitrotro an'io indray matoina dia indray mandeha azy. Tsy mba nifana ohatry ny vehivavy rehetra izany voatapitra ny 3 andro azo ny tsiry tany ampiasana dia tsy maintsy nandadiladina nasany lamba sy ny karakara ny sakafo ny 3 mianaka. Oka kizay efa entony izahay e. Afaka mandalo mikarakara andry raha na isan'andro aza tsy maninona mihitsy raha ohatra ka mety amindry. Oksa tsy maninona kia. Tsy ampitondra indriny zivako mihitsy aleo babeko asa mirery ny anjara ratsiko.
adidiko samirery mitsabo ny ratra ny tokantranoko. Efa hoe tsy maninona ho afindriko. Aleo ary fa ezaka andalo matetika fotsiny raha ohatra ka izay mampilamina ny saindry tsy maninona. Misaotra kia. Mahatsiaro maty andry mihitsy ateto. Hoe raha mba teto mantsy iny rahavaviko iny tsy farafahoriana ohatr'izao lazaiko andry fa zao sady efa hiaretako ny dakaitra n'izany fitsanganako aloha loatr'izany. Ndriko misy tolana henoko mivika aho amin'ny valako fa tsy ataoko fantatr'olona fotsiny. Mody milaza vizaka fotsiny rehefa mahatsikaritra ny finainainako tsiry indraindray. Andrekaiky io nanomboka vinaka iny nisy an'izany. Herinandro taoriana nitsanganako ihany dia henoko ohatran'ny sy tolana ny biky izay tao amin'ny azon-damosiko tao. Tena safitra tsy nahatsiaro tena teo atokonana teo tamin'izay. Na ny olona iray aza tsy hamelona sy hanangana hiarina akory tamin'izany. Andray, tena mahonenana loatra kely mandinika an'izany rehetra izany ka marina moa. Dia sanatria tokoa ve izany hoe efa voasoratra ho afo be no iainantsika vehivavy ao anatin'izany tokantrano izany? Rehefa tsy ny lehilahy izany manao ny ataony dia ny fianakaviany indray koa. Tsy aitsony akia. Tsy haiko hoe indriny sarabady ve no sambatra kokoa sa halandra-fosana. Ny andray moa izao dia tena niala mihitsy aka. Za aloha tsy mila lehilahy tsy hanintsy ohatr'izany koa. Sady efa jombilo mbola mitarika ihany. Izany ve ki? Fa hono aky. Maninona nefa nareo raha miala amin'ny toerany hoe raha ohatra ka efa fantatrareo hatrany am-piandohana tsy fitiavandry zareo andry. Tsy hitako akory izany izay nipetrahana indray maraina tetiko. Tsy mitsahatra nandresy lahatra nitsiry tamin'izany aho saingy. Fantatro tsara hoe miaro afetsena ny nametrahany eto. Eto vao foara-maso tsara tsy afaka mikofoka kia. Na dia izany aza ve akia. Tena dia efa izany aza ve ny zava-miseho dia mbola niaritra teto izany. Ka afaka anao inona moa kiza? Efa fotoana mifidy vinjona izao ampy izay fanampenam-bava ary fa mialoha ato indray fa tonga ny andrarezina. Ay tonga ianao. Tsy ny famelo kosa angamba fa mifampahery fotsiny. Ohatran'izany ny zavatra henoko tao ambaravarana tao. Ka manao anao ny zato tokantrandro fa rasoa. Salama tsara ve ny vady aman-janaka ao? Gaga hoe angamoantsika nisy raha tsy nifanaovana ny lasa tsy mifampiarahaba-tsony ankehitriny. Tsy ianao ve moa io mitady anao ratsy aho io fa inona ny ratsy nataoko anao teo miresaka an'izany ianao dia tonga saina hoe ianao no nandravany fahasambazimbaka. Satria ny fahoriana ampitondrainao ny ravaviko moa dia toy ny ataonao amiko ihany koa. Na tsy tena azy izy noho ny fitiavana anao dia tsy afaka ny anginy. Aza miditra amiko loatra tsy atonony ianao ka. Izay ihany no mba teniko. Izay no vanosony teny amin'ny firaisana fa tsy ianao akory. Moa izany mba vavanao. Ianao tsy vavolombelona akory azy ianao. Tsy nanatrika akory an'izany soratra izany. Sady raha ny fahalalako azy ohatran'ny tsy nanandraha-vavy izany ny vadiko. Ka re izay fa inona ary mampifandramatra anareo amin'izany io aloka izany dia rehefa niry fa manaraka mandalo ka mahereza indri fa hitakitako taratra sahady amin'izao ny fahamarinan'ilay hoe afo be nilazaindry teo eny akia dia misaotra betsaka ntsidy. Eny akia mampamangany amin'ny papan'izay zany rery razobany Gasty Tantaragas. Miala tsiny aminareo fa tsy afaka hampiasa herim-pamiretana amin'ny vadiko izany na ny anaovanareo azy io azange tsy eken'ny saiko saingy tsy afa-manoatra satria ahavako nareo. Mivera tena fefa manomboka hoentin'ny vehivaviny amin'ny sangany ty ianao dia vehivavy ratsy velotron'ireny ve nefa Zaho koa ary mba gaga mihitsy hoe sy pataraiky be ohatr'ireny ve mivadiana mba bandy ohatr'izao ihany. Tsy anjaranareo mamatra ny tsara sy ratsy amiko Zao mba alahary kely ara hoe ty fatim-bevavinao sy mirany reny ry anna ny atao hoe sady taviny ny volony ny volony mena asaondraondran-drivotra
ny tsiky nohotry ny anjely ireny fa tsy olona. Ny bikany tsara rafitra ohatry ny gitara. Dia inona koa? Zany ny fanahy maha olona any aminy mangony fotsiny. Hainao ve andresy lahatra ny gidro hoe voasary ny tsara noho ny akondro e. Sao vao tena resy lahatra hoe azon'ody marina ny zanakareo. Io vavaka io ny tsy mba miteniteny foana izany ry mirandreny nge ka sady olona tsongon'olombolo fa tsotra ny tianao ty e. Reny ny fakavady fa aza vendrana ho Fa nivadiko izany horery aminareo? Iye. Na ny siklonina sy ny rambon-danitra aza avy ampikifika an'iny volombadinao iny. Tiako hoe ninona fanaratsianareo azy e. Ekeko hoe fotsifotsy sy petatsanga ny mirana anareo fa tsy tsara tarehy noho ny vadiko iny. Tsy atakaliko ny tsikim-badiko raha izay fitsiky ny sipabe maso be iny e. Mitenena fotsiny rehefa azon'ody fa aza milaza tsanga tsy amanorana eo. Zao Ninona foana e? Eno tsara. Nasainao nanara-maso ny vadinao izay. Misy antony izany amiko. No ianao efa voatazon'ody fity io nefa dia aleonay mangina manoloana ny zavatra hita amin'ny masonay e. Fa zavatra inona ry mama? Maninona moa raha tonga dia lazaina fa tsy asa felika ohatran'io e? Ka ianao ve moa ino izay lazaiko eo e? Aleoko mangina. Lazao fa tsy anjaranao ny baiko amin'izany na ianao na tsy? Teneno mihitsy isokafa mason'ilay adala be io ry mama. Ay, fantaro manomboka izao ary fa mbola tsy nitsahatra mifandray tamin'ny lehilahy taloha mihitsy ny vadinao. Ahoana? Zany e, ny maso-koroa ireo mihitsy ny nahita ary indroa be izao. Aza dia manendrikendrika kosa fa... Io sandry io vavolombelona izany e. Dia anontany koa ny rainao. Mino hoe manakambara momba an'izany izy. Ovinao ny nahitanareo azy dia taiza e? So koa mba ava ny sendra mifaniana teny an-dalana fa tsy ny lehilahy izany akory. Hitanao zany, fa mihevitra anao adala mihitsy ve ianao ty e? Mpihavana verangaty dia efa miampiana an'elakelan-trano avany koa ve dia anafisavo azy ohatran'izay hita amin'ny masoko izay? Tena tsy napozy kosa zany a. Ataoko mahalala ny anarako kialatsanga iny raha tonga eo androany. Na ianao aza ve dia mino hoe vaksiny inona mbola tsy vita ohatr'izay. So mba izy kosa ary ny ataon'ny lehilahy ny vaksiny ihany fa tsy ny zanakareo. Mahery andro kalaratsiny fa tsy maty ny fanafotoko fa tsy avelako sambatra izany iny. Mino ahy ianao. Mangina aloha fa mbola tsy lasa angetsiry teo e. Ho avy eo. Fa iza no feno ato no idina ny trano e? Iza moa ry dato na fenoko ao Mifanina be fotsiny dia somary natory kely. Dia nidiko ny trano sao dia dirany alika tsinonako. Alika? Ka zaho ny sa ranoro ty alika atahoranao hiditry ny trano tika. Zavatra tsy mbola inko ny lazain'olona teto taonana teto manko izany alika hoe miditra trano izany kosa ry dada efa matetika misy alika tafiditra mihitsy ato ka zany no manao zavatra ao an-dakozia fa tsy hoe matory akory. Efa fantatro ny tianao lazaina fa za indray dia aza hivarotana sakabeloha eo Ray? Dia zao ve fikorontana ny tranonao reny efa vitanao mitsilabilaboka matory fotsiny mba vehivavy any dia mahavita mitaza-potsiny an'izao Efa nilaza taminao kosa ange hafa fanina ry dada mbola antony nidiko trano ihany koa izao trano korotana be izao. So mantsy misy vahiny miditra tampoka. Hitanao zany mivadika vahiny miditra indray moa zany nanakatonanareo ny tranoko. Tsy mazavazava mihitsy ka jereo nge tony ny varavarakely misokasoka avy niotra teto angamba le bandina fenina tato dia zay ny naelaelan'ny famoana ny varavarana. Lazao izay tianao lazaina sy atondihanao eto fa leo ny fanendrikendrehanao ary dada. Tsy hanamary tena aminao raha teo fa efa fantatro hoe tsy indro izay lazaiko mihitsy nareo. Nitady ny fomba rehetra nakorotanana ny tokantranoko ihany koa mantsy. Zany ny famalin'le tsy manjary tiana tsy fantatro tinga fa efa mangididy hatry ny elany hidariko an'ity reto tanako reto. Alefaso zara izay ny mahafinaritra anao tsy maninona. Tsy hetsika niaro ny tenako akory fa alefaso.
Iza koa moa no hamonjy ana hiantso vonjeto azy ahy e. Ny ray sy ny reniko efa toditry ny tany. Ny vadiko mihaino feon-dakoloso tokana. Iny ary ny ty tatazo e. Akombony ihany ny vavan'ny ty mipetsipetsiny ty fa maniry aho. Ataovy amin'ny fanaovana azy mihitsy rangato. Zay mihitsy ka. Mbola aiza ny azo ankala tsy vanio e. Manantena fa ahita finando tsara tare sy mendrika ny fanakafianareo nareo rehefa maty. Tsy hamalalatsy anareo ana hanosina nareo fa aleo zakaiko ny ratra ny tokantranoko. Ary andao andeha rangaty fa makalolona ndao mihitsy trano ty aza. Efa naposiko hoe tsy raharaha zany ianao na dia izao aza mahazo aka. Fantatro hoe tsy maintsy hanome rariny indray aman-dreninao foana koa ianao. Tsy dia feon-dakoloso tokana fotsiny aho fa tsy hoe tsy miraharaha e. Ay ve, ary veriko fa efa lasa talentanao anie zany e. Sa rehefa zany mitantara dia ilainao porofo ny fahamarinan'ny teniko. Inona kosa no tianao lazaina amin'izany? Sy fa mbola tsy nidravina ny mangana nataon'ny tanànao noho ny laingana ahafahan'ny ray sy reninao anao. Nomboka indray mantsy ianao le mamofo tamandry a. Ka mba niny fanazavako ve moa ianao vao nandriandreny fanasoketana rehetra reny e. Tsy tonga dia ny totondronao no nanaparanao ny fonao tamiko. Oka ho azany resaka efa valo izany hitabika any. Voaporofonao ihany taty aoriana hoe laingana nina no foronina sy tsy nitombona akory reny. Saingy raha mba namelana zava-sekondra vitsy fotsiny mantsy ianao dia tsy ho vitanao ny nandratra tsy amin'antony akory ohatran'izao. Tsy efa niala tsy ny taninao ny amin'izany ve ahy e. Sa inona mbola tianao ataoko ankoatran'izay? Amelaka amin'ny mama sa hifampitolona amin'ny dada? Sady tsy hangataka an'izany aho no tsy havitan'izany raha teo ianao ka. Izany ma tsy mba gagako. Aleo fa zakaiko samy rehereto ny azo fijaliako. Miala tsiny fa tsy tokony ho tantaraiko anao akory azy zany. Tsy dako nafenina fotsiny ny takolako mangana dia voaterina nazava e. Faniry, tsy haiko hoe zavy ihany lasa tsy mahay maneho ny fitiavako anao sa ianao mihitsy tsy mety mahatsapa an'izany intsony. Satria mbola tsy nitsahatra nyty ianao. Tsy voatery tantaraiko anao fotsiny izay fitenenako azo mivady any ambadika any mantsy. Fantatro hoe mbola tianay ianao ka mino ianao afa mbola matoky an'izany. Ka inona ary tsy mety mampilamina antsika? Korontan'ny olona tsy tiako zany fe dia mitokony hagaga aminao. Mianina aminao ary Faniry fa tsy ataoko mandrony toy ireny. Iezaka hiaro anao foana rehefa manakina anao amiko ny zany zany misaotra kia. Ary andao atory fa mangiry firy be zany masoko zany ka ianao koa mety reraky ny asa tsiny. Ia, marina zany. Soava-mandry ny vadiko. Misaotra nangoraka ny ratrako. So adiniko no milaza aminao hoe manoina ny foko ny fanehoam-pitiavanao na dia mibitika indrindra aza. Tady amin'ny Faniry angainao zany? Oay, manaitra koa ianao. Marina e. Mitady anazy aho fa ny trano ny ary teto midy beko. Za koa moa tsy niantso anazy fa sendra mba nandalo fotsiny aho dia nivily e. Ka lasa ny antsina angambo izy teo sa nakaiza fa tsy dia nanao madio loatra e. Ay ve? Mba hafa kely indray za fanamarianao azy zany ka. Ka izay mihitsy moa mahalaza azy teo. Tsy mba ohatranao zao. Tsy azoko. Zany ko. Za zao maninona ka? Madio, mahay miaingo, mafatifaty kely ireko. Aleo ajaina ihany elanelana ray metatra azafady tompoko. Mpitazana tsinona mahay mitsara ihany koa. Miala tsiny fa entan'ny poloatra koa ngamba manoloana ny atsaranao. Ary oa so dia mba afaka saiko iara-misakafo amiko ianao ohatra. Zany hoe amin'ny toerana lavidavitra tsy ahitan'ny... Fa ahoana mihitsy? Inona ny tena tianao tongavana fa tsy azoko azafady? Zany koa hoe dia tsy azonao fa nga ianao zazakely. Inona indray ny mbola mivantana noho izany tianao ataoko ka? Tsisy ka. Tsisy tiako ataonao mihitsy raha ny tena marina.
ndana jao raha matoa be vadinao fa tsy zany nandehanako aty Ramose ary ameo lalana aloha zany dia anako fa mampisy olana eto amin'ny fiarahamonina ka. Hitandringa Chérie le bakirako Tady avao fa ho aiza moa zany raha tsy ho ao ihany. tena vanenina fa tsy hitako ka raha tsy zany ve any elingelinanao mbola matory Ka tadiavo fa za koa tsy mahita. Efa za ve nisahirana manasa andreny dia mbola ho adidiko indray koa no mitsipona azy fa ianao anipitsipy fotsiny. fa inona kay no mahazo anao tsy mba fanaonao amiko mihitsy matsy zao. Tsy efa voalazanao teo nga hoe mbola natory any elingelinao tamin'ny bakiraro ka. Fantatro ange ny setroka sy ny tomandry fa niry fantatro tsara fa tamin'ny roa maraina ange ianao dia efa tsy natory hitako tamin'izany arina amin'ny pipi iny izany fa tsy niteny fotsiny Ao anaty tiroaro ny bakiraronao dia mandeha na sotary. Aza miasa saina ny amiko izany fa aleo alamiko miadanety ny olako satria efa mpianadahy moa sisitsika izao tsy miresaka raha tsy ohatran'izao misafoaka sy mifampitsitakita. Saingy tadidio fa indray mandeha maningana mba hanaovako ohatran'izao isan'andro dia anjarako ny miaritra ny haromotanareo menakavy. Eny ary aleo fa hiezaka ohatran'ny tena mpivaditsika rehefa mirava zany zao aloha miverena matory dia mbola tsy mifono zazakely Gasti Tantaragas. Efa nanao ahoana kindry izao? Mbola mitoy ihany ve ny andro-jay atandro le maiziny ndroky? Izany nga kimo iasana saina tsony olona matavinady menakavy ireo. Za ke dia gagako mba nitera-be vavy ihany fe dia anao toetraohatran'izany. Le raha matosy le zahana ny vavy iny ny tena mbola alerzika nato Zany? Le rangamba efa tsy dia naninona tsony. Asa hoe nilatsa fanahy masina ve ny tonga saina? Fanahy masina inona koa kiny andaitra amin'ireo tsony lehilahy lehibe manondra tsondrana ohatry ny paty. Fa inona koa zao izany fihetseham-po vaovao tazako amin'indry izany ka? Misy zavatra tsy voatantara amiko angambe. Na za koa za moka tsy te hatsara sekondra akory an'izany koa indray koa mbola manitatra ihany. La hiantitra tsy mahalala menatra ny eo azany mantsendry. Tantara ihany anona zany azy manaova effort kely fotsiny. Hitandry nitady andrety eto tamin'ny larobia. Anga? Ie, dia nety ny tranonareo fa tsy haiko hoe nakaiza koa ndry tamin'iny. Ay, mety le zanaka lambanjazana le fanovohirana angambany izany. Dia ay izy efa nijokojoky tao an-damosiko tao tamin'izay kala. Zany raha tsy nitselatra mihitsy akiny ambavafoko na eny nitapoka ny feoany. Anga? Tena ataony ahoandry? Inona fa dia nitombotomborona ohatran'ireny manadala sipa-kely ireny ary ndry koa miaraka amin'le sonify betsakany nisaikany io ka nandoa andrekaka. Se hitany angamo ny dirandry teo Eny moko izy azany arahaba fa nodiko fanina. Ary izy mihitsy mandondona iny andraso aloha mpandrosoko. Dia miteny andria zay fa tsy hankaty amin'ireo tsony raha vao miditra eo iny marina nge zany fa niry eno anatranga lela tsara fa matotra be any izy amin'ny resaka amin'indry io fa tsy mivazivazy. Ho avy eo. Ay ve dady azafady fa mbola nampatory zazakely dia tsy afaka tonga dia nitsangana moanako. Tsy maninona akory ka za miala tsiny fa veriko hoe variana any an-dakozia anao dia nandondona mafy ako. Ay ve tsy maninona ka za io mantsy somary sahirana keliko tsy maninona raha eto ihany ianao ka za nefa te handrosy resaka amin'ny farasoko mihina fa teneniny tsy ampiditra ianao matoa tsy mampandroso any iny tsy maninona fa aleo andeha tsy afatra akory. mihina fa efa iny ny feoko ka zay ihany dia fa tsisy afatra ka mahazo tonareo dia mampamangy ao aminy eo eny ary mampamangy ao amin'ny mama akory dada. Ndre tiky raha mantsika
dia hoe mampamangy amin'ny mama ho tena ho moramora sao dia mbola manara-drindrinao ny Endry. Fa mba tena antom-bola mihitsy koa aloha ilay rainareo tsirotsiro ka marina moa. Fa nisy inona indray moa? Efa misary adala amin'ny farason-drainy ianao ao. Zany angano tonga amin'ilay fitenenana hoe antitra voabe ny tanora. Ato ny faraso inona koa ilay antitra efa koka sy tola ohatran'ireny. Eto mora ihany na zany aza fa raiko angely resahanao eto e. Oay, azafady fa adiniko hoe za ihany kay moa no azon'ny olona fokafokaina amin'izay tiana anaovana azy. Ka zakanao ary ve raha ny anao nataoko an'izany a? Mbola tsy nanao anga ianao moa. Na dia tsy afaka nanisy ratsy anao akory aza ny ray sy reniko satria efa ny ampasana. Adabo ihany zany e. Tsy zany mihitsy ny resaka mivady nalasako taminao. Mba mitantara aminao fotsiny re fa ao fa adaboka ny mihitsy rehefa mahasosotra anao e. Ka sady tsy mino an'izany mihitsy e. Valala misy miplaza koa nge mahay e. Nanao ahoana hono ny zazakely androany? Salama tsara ohatry ny isan'andro ihany ka sady nahazo rokolao be izao. Zany ahe mba vaovao mahafaly. Ary andao amin'izay atory fa efa amin'ny 10 alina izao e. Zay no lazaiko hoe laza masaka ny anao ny betsaka. Andro vao amin'ny 7 latsaka folo iko amin'ny 10 ahoana ary. Ka inona moa no mahasamy hafa an'izany e? Na ny teny amin'ny 7 na amin'ny 10 tsy efa miandry sarahana foana ve ianao io? Satria efa lasa mpitsara koa ny vadiko ankehitriny io. Tsy mitsara anao fa mba miandry andasombo-pitiavana avy aminao fotsiny re. Fa ohatran'izao foana nefa tsika ne rehefa miresaka e. Miala tsiny ary. Araka ny asa fotsiny dia ohatran'ny lasa kisitiny izany. Za koa zange mahatsapa hoe mahasika loatra aminao indraindray. Za koa miezaka mipetraka amin'ny toeranao ihany fa ianao ve mba mahatsapa ny mahazo ahy? Tsapako mihitsy izany dia sasatra miteny azy telo mianaka e. Saingy tsy eo amasonao moa nanaovako an'izany dia sarotra aminao ny inao. Mino rehefa mitantara amiko ianao ka fa ahoana moa ry tsirony amin'aniko hoe inona ny resakareo? Eny re. Miala tsiny fa diso tokoa tsy mba niresaka an'izany rehetra izany taminao. Fa noho ianao aho hoe tsy mijery fotsiny an'izao velively. Eny ary andao amin'izay ary atory fa efa tena misivy izao e. Mampameha mihitsy ianao ty indraindray ka. Diso mihitsy tsika nanaiky nivadiany tsiry tamin'ilay kialangity io. Zao songa orina trano mizafy kely. Anomboka ndraiky io le raha matoa ty le nonon ohatry ny angorodorofotra ka tsy marina ary ve zany e? Fa oviana zao ianao no nahita an'izany antoka ha? Iny tamin'ny fotoana niterahana iny kinina indray e. Dia tokony ohatran'ireny ve no nateraka ny zanantsika bogosy kely iny izy ianao? Eny efa iny ary nividinika afaka ny anao iny anao ran'olo ha? Ny ataonao atao dia avy aloha ifantoka amin'ny gazety vakiako. Akarary fo amin'ny feran'olona fotsiny eo. Filina no nahazo an'lerangaty. Ako izany ko. Nanomboka oviana koa no miandany amin'ny kala ratsy velona io ianao. Nanomboka tamin'ny fotoana nahatsapako hoe tsy nangataka raika-poka tamiko ry zareo hoe tsy afaka hanovan'inina amin'izay losoratra zay raha matotia. Inona indray no mampifamaly an'ireto antitra ny senin'ireto? Nahazo ampango indray mihinana tany amin'ny faniry-tany ngamba ny rainareo e. Dia io niovatra amin'ny fomba fijeriny. Apango ihany tokoa moa laitra fa tsy pitika ariva ny solonify raha mifika taolana. Dia zao e. Zao manam-pirofo amiko fa azo nodiny kiala-mpamosavy iny mihitsy ny zanako. Miala tsiny fa raha misy tokony andiny tena amin'izany resaka misavy zany dia ianao ny voalohany. Inona? Zaniko tsy miandany amin'ny faniry akory na hoe lasa tia azy araka ny filazanao azy fa tena leo maninjika olona tsy manisy raha tsy hafotsiny e. Zay tsy iza fa avako zao satria nofo ray amin'ny zanako. Ary toa lasa nivadika fotsy tokoa mainty. Fa nisy inona? Saretsy azy ny azy. Fa raha zandray kosa dia tsy hamela mitokantranon'ireo ilaminy izany e. Raha mbola tsy mikipy koa ireo masokoroa ireo dia tsy havelako azo aina izany kala ratsy io. Tsy napoziko maizitsy anao ohatr'izany ianao tiry mama. Inona loatra reny ny fahafinaretanao mahita ny tokantranoko mikorotana ambony ambany ohatr'izao e? Satria na tianao na tsy tianao dia vady andefa mandroko faniry. Reny zanako izay fanekeko iray-karandoha amiko. Zany eo. Ary nandria azy e.
Ady indri anga fa faniry rery tsy nandao andry tamin'ireny aretina saika nafaty andry ireny. Taiza raha noropolokaloka amin'ny fitiavany andry. Zay ny ianao. Ka na za koa aza lesy mba manontany tena hoe inona ny tian'le raha matoy atongavana. Manamantsy sao dia mba nisy tantarany raha tamin'ireny iny vadiny lahy iny azako. Nysoparan'ireny faniry angamba ny nofinofiny anambady an'le rangaha. Akombony kely ty vavanao. Iza mahita fa sao dia hotorako ny lapoaly eo a. Sao dia ianao no maty passeport tamin'ny mavo zanaka zisy be tamin'izany fotoana izany. Tsy mbola nitoy mandra-pahafatiny angamba ferahanao misary adala taminy. Ie, fantatro daholo ny fisiany izany fa sao ianao mihevitra. Ka inona moa ny dira raiko an'izany na fantatro azy zany na tsy e. Eny tsisy irarahinao azy fa avokako fantatry ny zanakao ka hoe noho izany tondra voka tsy fidiny na tonga antsika ho mpivady ary tsy nisy naniry ny anana ny tsiry na izana ianao. Ay, dia inona zany ny antony hitantaranao an'izany rehetra zany androany? Za sa dada ny tianao arary fo amin'izany resaka izany a? Satria tsoroko aminao fa na tsy niteny an'izany azy ianao tsy mbola nireharianonony aminareo zany ahy e. Raha isy reniko nareo dia atsaiko. Na zany aza efa fantatro hoe olona tsy miendrika atao modely zany ianao na idada. Hay, dia toy izy mifanambadiam-boalavinao sy mifatim-bevavinao e. Aza manantenany azo tsodranao amiko fotsiny. Ozina aza ny tononoko anareo andro amanalina. Aleo andeha dia mbola tsy miainga aminao ny tanako e. Ndana? Ataoko hoe mpamosavy ianao to mbola tsy hitako ny tsiko tapakazo. Ataoko hoe adalako to mbola tsy hitako nanary lamba. Mahamianatra mihitsy na dia hoe mieritreritra hoe nono tany nononao aza. Nefa dia nono. Indrisy ry dada sy neny fa mizaka ny mangidy sanakareo. Azoazoko sasamyrera ny fiainako. Ny andamy amiko dia vitsy noho ny fofonaiko. Tsy vadiko no mba niaro atsy indraindray azy. Lasa nankahala ihany rehefa nandeha ny fotoana. Mody hoe nanary dia tamin'ny toaka izy satria tsy tia ny resaky ny reniny sy ny anabaviny. Nefa kay efa nieritreriny mihitsy no niova. Tsy nitaona aty aoriana ka samy matetika miala mary le vadiko. Lasa tsy asiany masotsony ireo zanakay. Ny asiasy aminy aza. Tsy tsahatra ity sy anantenanao na izany aza ravako. Mandretra amin'ny faran'ny fotoana. Tena hoe avela ho toran-dranomasy mihitsy ve zany ny zanakareo sa ahoana? Aleo izy tomany eo fa reraka keo ahy. Reraka? Fa nganareo ny terena namboatra ny hoe ka ho tambatambazana vao hikarakara azy. Maninona ry anona raha terina any amin'ny masera rehefa tsy tiana? Inona kiry sandindra tsy nataoko andria. Raha i mama ny mankahala mba azoko ihany ny antony. Fandry sy nitiaviko ohatra ny ravaviko no mahagaga. Fa voatery tsy maintsy misy antony angamo izany. Ny tsara ihany raha izany e. Inona moa tokony hodiniako amin'izany? Tsy tia andry fa inirana ny tiana ho vadiny tsiry. Efa ilay izy izy indrindra. Fantatro hoe tsy tena ohatr'izao ndry. Raha tena tia niny anadandry indry tena nampy hamerina azy amin'ny lala mahitsy. Za mantsy mino hoe tsy tena mankahala zany ndry. Afaka mifanohantsika dia mody atao hoe ho antsiry. Ahoana no zokiko ny tsy ho tiako e. Ho azy mihitsy no nanaovako an'ireny rehetra ireny. Raisy ny tanako azy raha manaky anampy andry e. Fa ndry io mararinina. Mararika iny mamosoko fa tsy maninona ka aza manany amiko ndry. Eny ariko. Aleo aloha jereko sy mizazany fa mandro angamba izy zany. Angamba ndry no manolo zasaka. Aza manontany. Ndraso aloha fampiko ndry e. Na misy ny lampany aza mantsy mety tsy hitandry akory. Manao ahoana kizy any ankizy ndry vaovao zany. Hitako mba love be tsy ohatra ny hatramin'izay mantsy ndry tiako. Any izy ihany bandy mba milama fa tsy ohatran'ilay rika tsy manjary ry e.
Falovolofo be ao anakoa kivandriko mahita lazaina. Foana tsy miala amin'ny tanana, paza maso isaky ny resegoatra sao dia misy mesazy. Ny saina moa amin'izany lasalamborona. Ny ajejona manginy fotsiny. Ka tadiavindreo antitra be tokoa sary ve kely izaho ty ary ny andry manao ahoana ka? Efa mba mipetraka tsara ve ny rafoza tsara rotiny? Iny ve kipetraka raha tsy tsindriny tany Tena mba misy toetraka ny olona ka marina mafy tena miaika. Tena niova mihitsy farasoa. Tsy le manakambara foana namboniana ny heritsaiko intsony. Na ny masony aza toa tsy dia sahany atefa ty amiko. Efa ny sakafo marina ve loatra ity efa ny sakafo kiza ndre koky aza misahirana findry ary nge marary Zaho sy ny aretoka nge tsy mahagaga tsony. Raha izany no ampitorevaka eto dia tsisy zava-bita mihitsy mantsy. Na izany azy tata io ihany aloha ny aina fa mbola mila indrindra izy dakely manantena fa tsiokambody izany ireo na tsy otsony aza ka azoko antoka fa horeny tsara fo aminy ndry. Nary mity fanery tenenina amin'izany miaraka amin'ilay fijery nohatry ny hafahafa. Sa ve izaho mihitsy ny mahany izay angamba tsindry. Avitra ihany tsika roa. Avitra amin'ina koky amin'ity fasangenehana hafahafa tiako. Aleo mihitsy loka izany dia ohatry ny marary tapoka ny lohako miala tsinkia. Tsy hoe hafahafa fa manana olana kely fotsiny kiza fanery. Izany ve? Tsisy tsinika. Mirary fahasalamana ary dia mampamaingana amin'ny vadindry ihany veloa. Gasty Tantaragas. Eniko tamin'ny sandry marary nanao ka tsy dia tena hoe marary. Fizaka fotsiny lamosika dia saika tsy tafatsangana. Ka sao dia tokony handeha dokotera ihany ary saripady ange ny lamosiny aretim-behivavy ihany ilay izy fa izay ireny tena mariny. Ny vehivavy manko tsy miverina amin'ny firijarijany taloha izany rehefa hoe niteraka fa mitsotra anao mitoro hevitra manohana ny foka ery izany. Tsy manana antony tokony hoe hankahalananao loatra ary fanery zanako angenao satria vadiny zanako dia izay. Raha mba mahay miova ohatra anao izao mantsy mama. Manana finoana fa mbola iovizina hoe lanao aingana. Fa hono aloha so mba afaka omeno numero amin'ny farasoa raha tsy manahirana mazava ho azy ka raha tsy ho tiano omena ny numero dia ahoana? Za ve moa hiteny hoe nomenao aka mody ataoko hoe asa sindra hitako tanaty telefona anao fa tonga ny ankizy tany an-trano le io zao ohatrako. Eny ary fa so dia tsy mety anefa izao ataontsika izao mama mantsy ny tiako atongavana. Aza manany amin'izany ianao fa aleo olako izay aiko foana manafina an'izany raha izay mampananao. Eny ariko. Fa nahoana no manitsakitra ohatr'izany raha tana? Way, azafady tompoko fa tena tsy fananiako iny. Mifanesika loatra koa ny olona dia dry ay ve ianao ty Iza moa ianao raha tsy mahadiso? Ohatray faniry re aza dia mody fanoro fano tokoa tena miala tsiny fa tsy tadidiko ianao ka ary niova be any ianao zany tena lasa tsy tsaroko mihitsy. Mena fa ny somay fiainana ny tiana olazaina amin'izany hoe niova izany nga dia maratra ary fiano any noratray ny fiainatokatranoko to ohatrany hoe mipabiozina sy tsy anjary izany. Iza kosa ny fanohatra amin'izany aza mitako. Raha tsy manam-pitaratra dia nanaiky isalasala hoe mety ho marina ny teninao. Tena marina izany ka olona be tsara velatsianga moa nahalalànao aka fa inona aloha nahatonga anao hiteny hoe nitsombain'ny fiainana fa tsy azoko tantara lava be ny amin'izany fa aloha dabokany sika raha teo ety ampovoan-tsena ka tsy hanam-potoana iresana amin'izany. Ary ahoana raha miaraka kely amin'ny sakafo maraina aloha tsika?
Sady afaka manararoatra ny tantarany vaovao nandritra n'izay 10 taona mahery tsinaona n'izayko. Sakafo maraina amin'ity andro efa ho amraka 12 kosa ve? Ka vao nikadona avy any am-paniny mihitsy any mifanena aminao io e. Teny efatry ny alina ny tsy ny sakafoko. Andao fa ataontsika hoe goûter indray ary ny fiantso azy tsy maninona e. Raha izay no hitanao fa mety. Ndao ary. Gasty Tantaragas. Mampalahelo akoho izany nahazo anao izany Trofaniry. Hitako ny nanganoano ny masonao tamin'iza nanontany an'izany toko. Mangita ny kapoaka isotroko saingy nomenao anjarako izy dia ifiko e. Mbola be lavitra aza ny tsy vitako ny tantaraina taminao. Tsy sahako eritreretana akory mantsy hoe izany tokoa ny lalana ny lalofako. Faniry tsy haiko hoe ohatra manararoatra anao ve raha milaza ny zavatra tiako lazaina aminao. Zavatra ino moa fa tsy azoko. Aleo angamba tonga dia ny antony ilazako azy nresahako aminao e. So vao andre azy ianao dia tsy hamela mihitsoniko. Teneno rehefa miaino ahy. Tena marina ilay lazaiko anao teo hoe vao mainka tsara noho ilay hitako farany ianao. Eny e, ekeko hoe ny nahisy malahelo endrika fa na izany aza marina izay lazaiko izay ka tsy dia mivaky loha amin'ny resaka fiakanjo koa angamba e, fa fantatro izay ny antony. Tsy nanimbanao velively anefa ny fiainana ka. Misaotra ary. Dia tsy very koa kisendrasendra ny amantsika androandro Faniry amin'izao toe-javatra iainanao izao. So dia izao ny fotoana tokony hijerenao ilay fitiavako ny lavinao teny amin'ny lycée reny ka. Adinao anga hoe faharoa ny zanako e. Efa tsy voasoratra ho iray ny lalantsika dia hisory ao an-tsainao izany eritreritra hiaraka amiko izany. Mananjo hiadany ianao sy ny zanakao Faniry Tsy raisiko olana velivela raha izay zaza roa. Tiaviko tsy misy tombo sy ala amin'izay naloko ny kibonao sy naterako azy. Za raha teo mbola tsy manambady tsy hitako izay. Okizay ry fano mialatsiny raha raisinao tsy fitiavana ny vadiko ny fitantarako taminao an'izany rehetrarehetra izany satria mbola tiako izy ary tiaviko mandra-pahafatiko. Eny ary tsy maninona fa tsy ndriko tsy ohatry intsony ny fihetseham-poko raha izay no fanapahan-kevitra ao. Manantena fa mbola ilamina ny olonao rehetra ary dia ho sambatra ianao ry Faniry Misaotra. Afaka mandeha amin'izay ve sa mbola misy zavatra tianao resahana? Izay ihany ka. Andao ary andefa ampy izay Faniry mahafinaritra foana ny nahitanao androany. Engane tsy hanova ninninona ny zavatra nresahako taminao teo. Za koa faly nahitanao ka dia misaotra anao ny aina. Tsy hisy fisaorana ka. Velomy Faniry. Manao ianao mademoiselle? Maninona kosa raha tsy manaitra ohatr'izany ka. Ary andeha ho aiza ianao izany? Angatsa miasa? Congé aka dia andeha hijery zavatra eny taoseny. Ary ianao? Za tsy congé. Aza masosotra ho mahafatifaty kely izay fitsikinao izay azafady fa tsy tokony teny an'izany fa maninona koa izao nga zany teny-dratsy. Ka tsy nioba sy ny teny ratsy ihany angeno tsy tokony ho tenenina mbola misy koa ilay hoe marina tsy filaza. Eny fa tsy maninona ilay teka nitsikina koa ary mahafinaritra ny ako zany indray ariko ty zany tonga amin'ilay afatra mazikata raha hoe samy faky. Matahotra nanga ianao no mikisaka be any amin'ny sisiny any. Ka zany atahorako mila mifeny sa ty fa aza manao ohatran'ny adaly eo ka. Raha isan'ny tanako dia safosafo marina hatramin'ny fehiko mihitsy. Voatery manontany azy ny zavatra efa haiko valiany ve moa mialatsiny aminao ry feon'ny fieritreretako fa tsy tantiko mifakampanahanao rokasika. Raha tsy manahirana andry dia mba mirohany mihitsy makany diamondy reto sa sao dia misy dia Andry aloha e. Indray koa efa hoe tsy miasa dia tsy mihetsika eto. Izy raha teo anie tsy hoe mbola trotrona sy ny sisa fa zaza efa mahasaraka tsara eo e. Eny ary misaotra betsaka fa tena nanampy Andry.
fa hoaiza tsara mondry teo fa ohatrany tsy niditra tamin'lohako akiko. Hitondra ny sandy any amin'ilay rasazina mpiteraka akiza. Mety milahatra fotsiny any dia izay no lazako amindreo hoe amiroa andro fa izay no azoko antoka tsinona. Okey ary hoahy fa ory faniry angaba ivoaka ilay zobavinareo. Tandrimo sao dia mivoaka izany fa tsisy mahalala afa-tsindry nga ie fa hoe sorina ilay zaza. Izay no antony andehanana any amin'ilay rasazy. Za ve zazakely amindry fa mba ny fanaratsana ihany koa sy nareoko. Ie le reniny fotsiny kainy manome lo ratsy azy fa tsy sitrapony akory ange reny mirotsaka mihitsy azy ny ranomaso ny tany mialatsi tamiko momban'izany. Aleo aloha iraisiko ty appel ty fa ny debanay ty miantso ty vetivety fotsiny Gasty Tany Taragasy. Finina koa ty miantso tapitapiko ty efa hoe ny biby aloha dia mandefa mesazy raha afaka miantso. Azafady fa adiniko. Ao ngalery. Nenao no atoko. Fa maninona any. Tapao aloha dia aveo atsoko fa rehefa lasa izy ka. Okey ary. Azafady aky fa nile jombely tsy mahazaka séparation iny manadalana io inona moa ky ndrasantsika farany teo. Mety efa mba niova kosa nge izy fa mba omeo chance ihany. Le zaza sandy hoe lasa ny fanaratsiana nresakitsika farany teo. Tokoa moa tsara kosa neky izany nahazo meilleur ny vaovao indray zany ndriko. Tsy manana meilleur miafa-tsindry izany ka mandrapikipo masoko mbola sanatria amadika azy ndry na hiataka amiko fotsiny na tsy fantatra izay antony. Ndriko finna moa tokony anaovako an'izany ozy ndrika. Tsy haiko tsy fantatra izay any am-pondry fa ny ano izay dia efa izay nilazaiko izay raha vahako foandry ninonina avoaka ny apitso. Izay no tena naoko andry hoe karakaro tsara ny zanako raha sanatria dia hanomboka indray re le resaky ny afatry ny maty aleo averimberiko amindry ihany izany driko ilaina ange tsy mifametry. Mandry kokoa ny saiko raha ndreny manome toky hafa hitaizan'ireo sanako ireo. Tsy tiako ampijaliany reny kely masiaka izany ny zanako eny ary fa manome toky andry raha izany dia davindry dia tazonoandro raha masondrereo fa tsy tia andany mosoara amindry etsona mariny misaotra kia ary aleo andeha amin'izay sao dia sasa miandry ahy mantsy ilay zanak'olona. Fatenao ary tsy ingona movaravarana akory. Inona izany no tena mahagaga anao? Le zahato sa le varavarana tsy hainao mivoa? Handray mba hafahafa kosa ny fanontanianao izany fa misy inona indray hony. Finona moa fa tsy mifanamarianao mihitsy ohatry ny hafahafa dia tsy hitako izay tokony hagaga anao amin'ny fandalovako ato an-tranoko. Miala tsiny re mipetra sakafo fa efa mifonosy koa ny sakafonao. Zako mantsy miandry anao fa tsy dia mahatela raha voazarery. Ka tsy hitelina mihitsy moa ianao raha izany satria tsy sakafo aho akakanjo fotsiny no nandalovako ato. Ve tsy maninona fa afanaiko hoanay telo mianaka amin'ny maraina ny varinao raha izany dia andrasako ve sa maraina vao hody. Tonga dia matori fa manana lakile ahy. Mitandrema tsara ary ny alina mantsony tsy ny mahabe maso. Tadidio fa mbola mila anao za sy ny zanantsika izany ianao koa ve mahagaga. Inona kay no tokony hahagaganao amin'izany mbola tsy fantatra foana angamo fa fitiavako anao ny retako an'izao rehetrarehetra izao teko. Azy ivarotanao sakabe loha ary faniry tadio fa mpamosavy mandeha alina raha hono misy mahita maika fa itianao mijilajila amin'ny andro atoandro be nanahary ty. Isandray ary ny tantarany tsiry tany hoe ny voakandro any mama ve ka izy mivady aza moa ariva teo vao tonga avy nandevinako. Tsy mino aho hoe dia inona avy izany no nivitanao sy ny lehilahinao tany toa ilozanao miagaga fotsiny rehefa tratra ny mariny. Fa lehilahy koa iza koa izandray ho nilaza ny zavatra tsy nisy tany aminao tany ka. Tato an-trano foana izany ianao na androany. Maninona tsy valianao fantaniako
fa tsy mahazo mieritreritra azy zany fa tonga dia mamaly ve? Indra trerehetra narikalambola sady zao omany ny taresin'ny vatana rehetra hiatrika ny fiverenako eo. Eritrereto tsara ihany koa ny lainga ho foronina momba n'le bandy niara sakafo taminao sy ny tantananao androany iny. Hanao an'izany ve aozy ianao dia ho ataoko ho hita. Tsy te halala fa mifankahita fotsiny tsika rehefa miverina eo ara-pitso e. Zay mazava angamba. Mampalahelo ahy ianao nefa tsy hitako izay azoko anampiananao. Sa ekenao raha miresaka amin'le ry a? Aza dia metaladala ry fano tsy vao maika ve anitatra fery vaovao indray ianao amin'izany? Ka ho jerim-potsy novono faty eo ary ve ianao e? Aleo fatiny ihany raha fitan'izany fa tsy maninona e. Aza dia zao no manao an'izay tiany atao amiko. Dia aza vela hitako ary ny ohatr'izao raha tsy tianao angotika ny foko e. Satria na manao tsintsinina azy ianao, ny asambaranao no nampandeferako ny fanaliako anao, fa tsy ny izakanao ny mahita ohatr'izao akory. Eny tsy manome tsiny ianao fa izaho no adalana nahaka taminao ny ola-tokantranoko. Tsy manana nizaniza amoako an'izany alahelo nitambolona tao am-poko izany fotsiny ny tena marina e. Dia sarako aza niverina teo amin'ny fiainako ianao. Adiniko hoe tsy afaka ny mpinamana izany mihitsy tsika. Miala tsiny raha nandisy fanantenana anao sahady ary. Ao fa ampanginiko indray ny fitiavako raha izay no mahatsara anao. Na ny fitiavako anao na ny fitiavan-tenako te ho raisinao afaka ohatran'ny namany. Manaiky ho namako fotsiny tokoa ve ianao? Ho anada mpanoro sy mpiaro amin'ny hakasontany. Aleoko lavitra mandray anao anabaviko dia mahitanao eny ihany. Toy izay vao teretahanao ka tsy ahitanao tsony mihitsy. Ao fa ezaka fa niry. Misaotra betsaka. Manantena fa tsy vadika mikoatra ny hafa rehetra ianao. Fantatrao tsara mantsy fa marefo tofoko kely ty. Tokony omeko anao fa tsy andahoanao hatramin'ny ora farany raha zaho. Izany hoe aminao koa ve izany tokony hanakinako ny zanako raha sanatria misy ny fahalasako? Fa inona no mahatonga anao miteny an'izany ka? Maninona mangano ano ny masonao rehefa niry a? Satria marara efa nikikana andritra ny taona maro izany saingy nizakaiko mangina teny. Kibo nikoraiky anyaka izaho tompony ihany no avelako halalan'izany. Inona marary anao ka? Aleo ahody fa manaraka tantarako anao misimisy kokoa ny amin'izay e. Fa misaotra tamin'ny fahatsoranao fano a. Tsisy fisaorana kia. Fa izany no atao hoe tena fitiavana. Ohatra ny voninkazo manitra mamerivery eo an-jaridainako ny fiheverako anao. Ka nasatroko ilainy kosa anaza aleoko tsikitihana sao alaso. Marina izany. Raha mba be fitiavana ohatranao daholo mantsy ny olona. Tsy ho feno fahoriana ohatran'izao ty tany ty. Eny kia, aleo fa ezaka nonotra ny renrehetra ireny raha isan'ireo nanokatra ratra tao am-pondro eo dia aleo mba ezahako indray ny anako persia mpanolotra azy. Tiako kely izany zavatra lazaindry izany. Takizay aza nataoko taloha kokoa izao. Aza mandrotsaka ranomaso amin'izany fa tsy maninona izany aho aleoko lavitra mahita ny fahatsapandreto izay misaina ny fiarahan'ny fifandraisana sy farasoa. Saingy fahasambazimba ny fihavanana ka senandrava-azonao ka ho kely ila. Izany veky? Eny ary. Raha mbola malalaka kely ny lisada miandry dia avelao aho isisika ao fa izany izao mba fanareko. Zanga moa mahazo manao Facebook ka. Ka tsy ilay ihany koa ny tiako fa ilay atao amin'ny fovolamena andrika. Izany azoko antoka fa ampianatra zavatra tsara be dia be ny finamanantsika. Efa lesonao daholo mihitsy moa ny izay fantatro momba Andriamanitra ka androany. Okizay izao dia hitsahatra noho ny hafaliana eto ny foko ka. Efa dia henoko miontanonta ery manko izy atoko. Andeha koa sao tara eto indray ka dia ahitandry fotsiny amialohan'ny andehanako hianatra.
Izay ny viliako fa tsy dia ilay zazakely loatra anatsy. Misaotra kia, misaotra nitsidika fa zava-dehibe amiko ny... Ay moa lasa manao volongita mifandray tendro amin'ny kala ratsy io ato ianao. Inona nefa moa no lanao amin'izany na? Mandeha ana fonjeo ny fianarandry fa efa latsaka fefany izao kia. Za moa dia gaga hoe hianatra ny voana ny trano nefa mbola ilozana mila loza ato. Diso be nory mama. Ny voatery mijanona maraitsy hariva ao ambany tafotranonao mihitsy ny loza ho ahy. Nanaiky ny ray petsapetsa taminao. Na nisy ratsy amin'ny faniry hatr'izay e. Ka niterena moa ianao sa ny vozonana nanao an'ireny rehetrarehetra ireny. Ataoko ity fa hevitra avy aminao aza ny nanampozinana azy talohan'iny mariaziny iny. Marina ve kia izany ry Sandy? Lainganoko izany a. Ekeko hoe efa teo andalam-pandrarahana an'ilay pozina tanaky tafeandrinitsy ihany ny hemotra. Fa hevitra avy aminy izany fa tsy avy amiko. Ay moa nivadika an'izany ireny tantara kehitriny eo. Izany no marina n'inona nalazainao e. Satria fotsiny tsy nisy naomba ny teti-dratsinoana nimba ny faniry dia mandrovy tsy mampiady anay sisa ny faraherinao. Madokisindry fa tsy misy israhiko an'izany tsony na marina izany na tsy marina e. Tsy ny rano efa raraka mihitsy no avelako hanimba ny fisakazantsika fa horeraka eo foana izy. Se aleo andefa makaleo any meny redirediny reto vendrany reto. Tsy tiako vitana na mijery atenisany aza. Ary mandehana amin'izay koa mianatra fa tary. Ok, bonjour Menji. Ary lanitro fa nanenina rery tatoka indria. Tsy haiko fa nitambotsitra tampoka dia safotra teto. So ihany aza fa nandalo nijery andrita tika. Jery anefa tsy nika ny raha milohandry e. Aleo iantso ambulance aingana aloka dia mbola tsy be loatra ny raha very. Aza misahirana amin'izany fa tsy tonga any amin'ny hopitaly izany. Fa ahoana tsy tonga any? Kalma aloha dia tsindrio amin'ity lamba ity aloha no andry fa maratra be ny izany. Aleo fa iantso vetivety tsy rehetra lohantsona raha izay vao miantso ambulance indri e. Eny ary andraso aloha hivoaka vetivety koa fa tsisy réseau koa ato izany ka. Efa andalana any izy fa makalo ndry aina tsara ka dia aza miresaka be fa sao dia reraka eo ange. Ampy izay fakako aina izay fa aleo tsy olaniko amin'izany tsony ny fotoana kely efa kely sisa. Tsy mbola zao ny ratra napitra ny aindry fa za miteny an'izany ho andry. Vetivety dia tonga eo ny ambulance hitondra any amin'ny tranompaty ve. Dia izao tsara ny zanako raha tena nity marina indri. Ay tsy natokony fitiavako izany ndry hatramin'izay. Asa manafa mamelandria izy tsiry. Aleoko lavitra ny indrindro hikarakara ny zanako toy izay reny kely ankalasy. Ay fantatro faniry ny fiarahana izy tsiry fa ninenangina fotsiny izy. Tena nomboko finy nefa miaino avy vendry. Miaino andriaka ho faty tsy ho ela farasoa ampokombana ny ratrako ny fasana ialako zazatra mandrakizay. Asa miteny an'izany ho andry. Felomany amin'ny tsiry any fa tsy androko izy. Felomany amin'ny zanako any amin'ny zanako malalako. Izy fa tsy afaka mamihana azy farany. Tsy afaka mamihana azy sy tafarany akory. Fona kifaniry olona tsy vanay namadika finamanatsika roa. Sanamadika andriny ilay nty mihoatra raha vaviko. Izay fa mamelandria
Aza manandry fa hotezaiko tsara izy ta e. Ay samy vadiko maratry zandry farasoa atao fa manina sakana anao an-dranomasy e ha velona fa tsy andriny ianao e. tsy maty zany vadiko fa mikisalo ianao e. Faniry oaza fa mbola mila anao za sy ny zanatsika. Aza hodikotrononao tsony izy ho aby efa tsy rentsony ho zany. Jere raha tsy vao maika mivoaka rano vavany. Ary somba ianao kosa ary nidaroka azo taty dia momodany antso ahy e. Tsy marinaniko mihitsy zao fahatonianao amin'ny fahalasana zao a. Ianao izay nisoratena ho rahavaviny hatrizay. Aleo andefa toa za indray tia no toeranaoko. Za ve ny mpamosavy sa ianao nampitondra faisana azy andro manala tato. Lasa izy zao dia nirindrina indray raha fanatotondry. Raha za mantsy tsy hidibingo amin'izay lehilahy tsy valaharoatra anao. Modina anaiky mifangatahany fotsiny aho tsy hampalahelo azy. Mandehana mihitsy aloha zory ny lalanao fa tsy te hahita ny endrika tsony koa ahy e. Mandra-pahafatiko zany. Ity varavarana io rehefa mivoaka aminy ianao fa hiresaka mivadiko aho. Indrisy ry Faniry. Efa mandry tia. Tsy andronao tokoa fa variana loatra ny liba tamina dalako. Tsy andronao fiovako. Indrisy fa any am-pasana sisa ny andrasanao ny fitiako. Roto zanatsika. Inona no lazaiko ny zanatsika ireo fa monty avy any am-pianarana izy ireo. Tsy maintsy ianao mantsy izao no tadiaviny digimondra vo miditra ny varavarana izy. Dia nefa za no maly azy. Dia inona ny avaliko mivantana rehetra tsy maintsy apetrany. Inona? Tsy hita ohatranao tsony ana hitateraka mivasatany efatra azy e. Mba tsapako mantsy ny asaripidiny fonao volamena. Dia hoaiza moa zany ianao isa anjonjona fotsiny ohatry ny alika maty tompo any. Tsy aferanao izay andehanako e. Mivaly fotsiny fa to zao ny nofonao haningotra ny ain'ny vadiko. Lasa iny le fahavalonao. No ianao dia folaka-ndato n'ilay anfinantonao ny tianao ohatry ny reny niteraka azy. Tsy mety mino hoe tsy eo tsony tokoa Faniry. Hoe ny azo parana tsy ny atao nampifanazo nitarika an'izao fahafatesana izao. Ndry aza moa mba navita ny havana taminy ihany. Fa reto zahay tsy nahay afa-tsy ny nampitondra alahelo azy mandrapitsipo ny masony. Indrindra fa ianao ro mama. Anody anao ny alahelo tsy manatsiny iny. Adilo langamo fa efa tsy nanao azo zay tamin'ny kongy ahy. Ianao indray manko tsy fahatongava-tsaina fa noho ny amolanao tamin'ny farasoa. Moramora kely divava. Sao dia very lafela rery ary manapo malahelo amin'izao paoriny izao ka. Antia amatrapatrarany lany alahelo mbo tainy lahy daholo ny olona rehetra. Akory ny lahy tsara zay ka. Sary tiaviny ohatry ny oloatra manko lahy. Loloavina vao maika manaikitra. Ary ndana amin'izay mivoaka ny fa manamaro maso fotsiny e. Zany ny ainako teanao aminy eo. Lasa koa fa tsy zanona ray minitra tsony eto an-davatranonao e. Ato no ohatra hoe nananjanaka lahy ianao. Raha matoby mpamosavitra. Tsy mitsinjo ny efa rany. Zaho koa andeha efa tsy hijanona eto aminareo tsony. Aleoko manaiky amin'ny fanovadiko toy izay hijanona eto. Entiko manaraka izy da mazava ho azy. Iza indray koa le fana? Fa maninona n'izao ndry vao miresaka an'izany olona izany? Satria vao omaly izy nangataka ho vadiny raha mety aho. Za nangataka fotoana eritreretana fa tapaka izao ny hevitra dia aleoko manaraka azy. Avelana ho tezainay ve nefa izy da? Iangavy andry aza moa ataoko maika avy hoe ndry mihitsy no mangataka azy amiko. Eny e, eto zareo dia tezao tsara ohatry ny naterako fa azoko antoka hoe izany ny fanindriany Faniry. Dia misaotra andry ihany koa nanaiko namana nampitsika azy mialohan'izao fahalasanana izao. Ny milany numéro-ako e. Naroviana hitetavana azy da dia aza mitady eto amin'ity trano voahoziny ity fotsiny fa tsy avelako andingana eto akory ny tongotry ireo zaza ireo. Dia veloma amin'izay fa manalava resaka be. Olona tontombo hitana menakavy. Zay fa veloma ianao ry dada.
raha sitrapon'Andriamanitra ka tsy ho lasa ohatran'ilay ramatoa io koa ianao dia mety mbola eo neny ihany sika indray andro any. Araka ny efa teniko teo moa hoe tsy namaraka ny adalany fony izany inge saingy eny diso dia ekeko raha ny fandaozanareo miaraka aminy sazy hozakaiko noho izany ngany ahita izay fahasambarana tadiavinareo avy nareo any amin'izay andehananareo any. Gasty tany Taragasy. Ratra ny tokatrano. Tantara nosoratany Rajaonandrosoa Jean Flavien. ireto avy no nanomiaina ny tantara. Naljao Sinaizy fahendrena Raherinambinina. Niaraka tamin'ny Angola Pity, Iaina Tantely, Elina Sandra ary Fahasoavana. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika. Fanamby Nanatontosa rotsy fitiavana.